Mafy indrindra ny mahazo anay mirahavavy isaky ny irahan'ny nenibe hividy laoka ao amin'ny ngarabe sy mpivarokena ao an-tampon-tanàna n'Ambohimangidy vohitra ipetrahanay. Misy hena vao indroa isan-kerinandro ao. Tsy fantatray izay mahatonga izany fa tena tsy tiany ngarabe sy izahay mirahavavy. Izay koa tsy tia azy raha teo satria menamena ny masony ary manao saoka roa izy. Ny feony midoboka be sady mitreron-dava. Nohon' izay manondro ny hena tadiavinay izahay dia kapohiny amin'ny rambinombo ny tananay. Asainy lazaina fotsiny izay tadiavina fa tsy avelany ho kasihina mihitsy ny hena. Ny mpividy hafa anefa tsy mba mampaninona azy akory na dia mamadibadika ny tompon-kena amin'ny tanany aza. Tsy vitan'izany fa faran'olona foana izahay vao omeny. Izay tonga aorianay dia omeny alohanay. Sosotra ery izahay nitarina tamin'ny nenibe noho izany kanefa mimeo fotsiny ny nenibe. Indray mandeha raha loky toy ny fanaony izy dia nanontanianay izay antony iomehezany toy izao. Esy hoy izy, tantara fahiny efa elabe no mampiomehy ahy. Mba nisy resadresaka mirahavavy ihany toy izao. Angamba nankavady any nenibe ngarabe sy fahiny ka tsy nahazo ka nanjary tsy tia anay. Soa ihany lahy hoy ny bitsibitsika fa tsy nanaiky nenibe satria tsy mety mihitsy izany. I nenibe dia tsara tarehy, tsotra, malama ny volony, miramirana ny endriny, manifinify ny molony. Ngarabe sy kosa dia tena ratsy tarehy mihitsy. Lavabe mitsilotsilo ny volom-bavany, montomondrotra ny masony, ngezabe ny hatony, ngezabe ny sandriny, ngezabe ny ravitsofiny, ngezabe ny velaran'ny sorony, ngezabe ny kibony. Fanoanay ankizy any ambanivohitra ny mangala-paisina voasary ao ankady manodidina ny tampon-tanàna iny dia mavomavo ery ny voasary efa matoy mitarotaroka mavesatra eny amin'ny rantsana, mampidelin-drora. Asian'ny tompon-kaly ihany ny ankabetsahany kanefa anaovanay very lava izao ny firotsahana eny. Indray takariva dia nanao kinanga nandrivotra voany iray avy izay mirahavavy. Kanjo reka tsy palitry ngarabeso, nisany rahateo izy ity. No enjehany izahay, ny rambinomby fiarovany lalitra eny an-tanany ihany. Ny olo-may nandositra izay mirahavavy ary ana vao tonga tany an-trano. Tafavoakitazana izay mampandositra anay toy izao nenibe ka raha vao nahita ny ngarabeso dia lokoloko fatratra. Mainka ny sonitra ny fahatezerany ngarabeso. Nefinefina nylasa tamin'ny nenibe izy fa mba tsy ampividy laoka anay iny aminy intsony. Asanao? Hoy nenibe loky ihany. Ny hena amidinao aza tsy tianao lafo. Aleo aloha izy toy izay ankafana. Havanao taisa? Hoy ngarabeso kendakenda. Izay nenibe vao nitantara taminay ny zava-niseho indray famadihan'izay. Vory lanina ny iray tanàna sy ny manodidina fa namaditrazana tao amin'ny nenibe. Famadihana malaza, namonoana omby sy kisoa matavy ary notongavany mpiraka sy famantsilary ho tota. Marobe ny mpiandry razana tamin'ny alina ary satria moa aliny rinina dia nitangorongorona tao anefitra ambany sy tao an-dalantsara ny olona rehetra noho ny afaka kelikely ny mamaton'alina fa namiry-firy fatratra. Ny takokoko sy be sarom-bava avokoa nitombona teny amin'ny tsy hisatra vao ny velariny. Ny razana dia napetraka teo ambany lavarangana ambony lampy hazo ary ny lehilahy sasany dia tsy niala tao ambany lavarangana fa ndrao misy mpamosavy. Ary rehefa vorivory moa dia mazana lasa avokoa na resadresaka na simonga isan-karazany na angano madinika ampin'ny firedon'ny hira samihafa. I ngarabeso dia anisan'ny tao an-dalantsara itsatohan'ny tohatra mankany ambony rihana. Mbola tovolahy izy tamin'izany kanefa dia naraikitra inga sady satria tsy vitany hoe vaventy. Somary vaventy loatra fotsiny fa inga irainy sahady teo amin'ny fahazoana varokena fanadanza sy nambinina izy. Lalina koa raha ahita izao tantara isan-karazany izao ngarabeso ka manongela tsofina miaino azy ny olona.
toy ny azy irery ny fotoana indraindray fa basy vava fatratra izy ary milaza ny tena no raindany amin'ny familahana omby, ny fisakanana mpamosavy, ny fisamborana mpiady fasana sy ny sisa. Anisan'izay nampiorika ny mpiaino ny fitombandahany fahiny izay izy tany Antsakalava nanao tambokandro, izany nampiparitany andianjika saika andromba ny omby fa raha andeha vaky andositra ireo tafaraka taminy dia izy irery kosa hono no ny fototra nanao izay handresena ny fahavalo na dia efa levi-poy monja aza ny teny an-tanany. Rikoriko tanteraka ilay retsy hoy izy nifikifika raha nahita ireto namako ny amboa-lehilahy ankitsorano izao. Fa raha ilay variana hiaino azy iny ny olona rehetra dia indray ny tompony maso ka nivandraka ny eran'ny tampon-dohan'ny fiolahan'ny tohatra mankany ambony rihana satria nijoro teo ny razana iray mifontsy. Ankona avokoa aloha vao samy nika sy ny olo-maina andositra ivoaka ny an-tokotany. Ny avy any ala-trano kosa ny mpisesika hiditra hijery izay nanjony ao an-trano fa ny maso moa adala. Vonjy ihany ity ka niara-mifanesika tamin'ny mpandositra koa ingara-beso nefa nahagaga fa tsy tafavoaka mihitsy izy fa niraika ny ankaviany ankavanana fotsiny. Fa vety angaka sy mba kingakinga toy ny namany. Nidina ny zanatohatra iray indray ty razana ny fontsika. Mainka ny kian'ny tahotra ny olona rehetra. Fisavoritana sy nisy ohatr'izany. Tamin'izay dia voatosika nijery teo atohatra ka ny lelalela ny olona ny antso. Vonjeo! Fa lokon'ny mafy indrindra ny dadabenareo ka nanala tsy ny fonosany ary nilaza hoe ay ianareo tena saro tahotra mihitsy. Safoaka ny fahatezerany ny ingara-beso noho ny nahalala ny feon'ny dadabenareo. Ay izy tiana manao songa ratsy itsy an-tohatra. Ny sapotona nanatrika ny dadabenareo izy nandrehitra ilay jiro niongana. Ny lehilahy iray ary tamin'izay no nahitana fa ity ingara-beso mamoky totohondry no sady miteny mikendakenda hoe elahy io. Fa fanao elahy izy ireo satria mpisakaiza tokoa. Mainka ny ome dadabenareo. Elahy tena kanosa hoy izy. Tsy natsidry fo ingara-beso fa nika lotika dia lotika. Midina elahy fa farahandro ny elahy io. Taitra ny olona raha nahita ny fiovanjavatra ka samy nanoina ny ingara-beso avokoa. Sady naniny azy olona tsy malala sangisangy. Nefa mifora amin'ny mafana ka rehefa mandevy dia sarotra mpangatsiahana. Navoaka fitenena tsy voahevitra ingara-beso ka nitsitsitra tsy faly tamin'ny olona rehetra. No nita ny fanendahany tamin'ny dadabenareo reto mpiandrazana dia nivoaka nankany ivelany izy. Lasa nody ary ny ampitso dia tsy nanatrika ny fanitriana akory. Ny fona tamin'ny dadabenareo taty aoriana nitady hametra-bevanana kanefa tsy azo nivalozana ingara-beso. Ary tandremo hoy nenibe nametraka ny fanondrony teo amin'ny molony fa zava-tsy tiany indrindra ny miomeo masina satria heveriny fa miome azy noho ny tantaran'ny fiandrasana misy matotoa iny. Samy loka izay telo mianaka teto.